Tsika rehetra androany dia hanao pratikana hoe ahoana ilay mandefa dossier ho antsika rehetra dia nitotona tsara mihitsy koa satria nisy opportunité ho antsika tanora feno 21-28 ans dia misehatra amin'ny resaka fitarihana eo amin'ny fiaraha-monim-pirenena dia manana traikefa koa miresaka firotsahana sitrapo farafahakeliny 2 taona mahay miteny anglisy tsara dia natao anareo mihitsy ity programme ity satria hanamafy ny fizarana eo amin'izay ireo tanora rehetra mpisehatra eo amin'izay fiaraha-monim-pirenena izay, hanamafy koa ny haitarika ho an'ny tanora ary indrindra ahafahanareo misitraka vatsim-pianarana makany Etats-Unis mandritra ny 3 volana hanamafy an'izay fahaiza-manao izay. Teo amin'ny page Facebook officielle ny ambassade ny Etats-Unis no nahitako an'ity opportunité ity nizarana namana anankiray anazy dia ndao antsika hijery hoe ahoana ny fanaovana anazy. Voalohany aloha dia nakeo amin'ny page zareo zany dia hitako hoe ity ilay izy fa au fait miditra eto amin'ity lien ity eto amin'ity irex ity no misy ny andinindininy bebe kokoa ny anaran'ilay programme dia hoe community engagement exchange CEE dia amin'ny 14 janvier no fara-fandefasana dossier izany hoe amin'ny herin-drapitso dia ndao ara jerevantsika hoe ahoana ny fandefasana an'ilay dossier, ndao ara aloha jerevantsika hoe miditra eto izany alefa. Rehefa ohatr'izay foana zany ny approche fanaovantsika anazy rehefa ohatra hoe mahita offre anankiray tsika dia tsy mionona fotsiny hoe manao j'aime na micommente eo amin'ilay publication. Matetika manko tsy eto amin'ny Facebook mahita opportunité fa miditra any amin'ilay lien izay tondroiny hoe aiza ny fidirana manao an'ilay dossier dia ndao ara jerevantsika ohatr'izao zany mivoaka ilay izy rehefa nakao amin'ilay lien iny tsika community engagement exchange inona ozy izy ilay programme dia io zany programme sponsorisé ny département américaine dia financé ny gouvernement américaine dia izy ity efa ilay niteneniko teo ana tanora 21-28 ans dia hanamafy an'ilay fifandraisana sy ireo ny fahafahana mahazo andreo information ho an'ny intérêt général dia amin'ny resaka ihany koa amin'ny resaka demokrasia, ny miralenta, ny fampandrosoana lovain-jafy ary ny fandraisana anjara ny tanora dia betsaka ilay eto amin'ny teneny eto hoe afaka manao miditra ho fellow ianao izany hoe mandray anjara amin'ilay programme mihitsy. Mety koa nefa raha ohatra partenaire ianao dia miditra eto, raha ohatra hoe hanao comité de sélection dia miditra eto fa tsika izao hanao fellow dia eto kokoa izany no miinteressé antsika dia ndao ara ampiandesintsika eto amin'ity hoe become fellow ity dia inona daholo ary ny information rehetrarehetra. Voalohany indrindra aloha dia miteny izy izao eto hoe amin'ny 14 janvier no fara-fandefasana ny dossier dia izay zany miomana amin'izay zany tsika dia mamerina ihany izy hoe inona tsara ilay programme dia inona daholo ary ny ao anatin'ilay izy. 3 mois de pratique any États-Unis izany hoe ny IREX zany l'organisation manao mise en œuvre an'ity programme ity. Ny IREX dia m'identifie organisation société civile any États-Unis dia efa aveo mametraka an'ilay fellow any amin'ilay organisation izany hoe ianao zany amin'ilay mandritra ilay 3 volana dia karazarazana ohatrany hoe hiasa any amin'ireo organisation izay ametrahan'ny IREX anao ireo mandritra ilay 3 volana. Izay ny partie voalohany. Misy koa partie hoe leadership and civic engagement academy. Misy zany formation présentielle dia misy mentorship dia misy professional coaching professionnel
dia misy koa mampiditra anao amina vondrona maneran-tany zany zareo arakarak'izay intérêt anao eo. Misy an'izay partie izay, dia misy an'ity partie hoe community engagement project manamboatra ianao efa avy eo le fellow zany ianao zany efa avy eo anamboatra plan engagement communautaire, dia izay ho ataonao rehefa miverina aty Madagasikara ianao, ka antsika zao Madagasikara dia rehefa miverina aty Madagasikara ianao manao an'izay design an'izay plan d'engagement communautaire izay miaraka amina organisation américaine rehefa ianao le any iny zany. Dia fahaefatra farany community engagement project exchange, izany hoe efa avy eo ianao afaka collaborer amina alumni an'ity programme ity, izany hoe olona efa nandalo tao amin'ilay programme na organisation hôte any Amerika manao échange aminao, mety hoe zareo zany makaty na ianao indray makany amina fotoana efa aorianariana kokoa. Izay zany no élément an'le programme. Dia raha ohatra ianao manana fanontaniana zany matetika rehefa misy application ohatr'izao dia efa soratan'zareo daholo hoe fanontaniana izay mety hipoitra, dia ataon'zareo amin'ilay hoe frequently asked questions, dia ity zao le izy ity, dia afaka miditra ao ianao dia hitanao eo daholo le question fréquent rehetrarehetra mety hipetraka. Afaka mijery kely tsika aloha hoe ohatrohatrany ahoana le izy, dia skipevantsika iny satria afaka mbola maka fotoana tsara mihitsy nareo hijerevana anazy. Ohatrohatran'izao le izy. Inona le programme ahoana raha ohatra tsy ahoana raha mbola mianatra afaka manao application ve sy ny be be mihitsy na tsika hiverina taria. Dia efa avy eo amin'izay ohatrany ahoana zany ny fepetra ahafahanao mandray anjara amin'ity programme ity. Le izy aloha merit based, izany hoe compétitif le izy, mandefa dossier ianao dia jerevan'zareo, dia raha mérité an'le izy ianao dia voaray, ary misokatra ho an'ireo izay rehetra mpitarika zany na ataontsika hoe mpitarika eo amin'ny sehatry ny fiaraha-monim-pirenena, dia reto kokoa le izy raha ohatra ka jerevantsika en détail. Tanora ianao 21-28 ans, dia avy any amina pays éligible am'le ty programme ty. Donc jerevantsika hoe ve éligible, reto daholo zao ny pays éligible: Afrika, io Madagasikara ty, izany hoe éligible zany tsika fa aty Madagasikara. Dia hiverina ato amin'le requirement ihany tsika. Fahatelo manana expérience au moins 2 ans, expérience professionnelle na expérience tamin'ny resaka volontariat ianao, dia mipetraka aty amin'ilay pays mihitsy zany ianao. Diaspora zany tsy compte amin'ity opportunité anankiray ity, dia mahay miteny anglisy tsara ianao dia ny semi-finaliste ozy izy manao TOEFL na IELTS raha ohatra ka tafakatra amin'izay stade izay zany ianao dia na ianao mandefa ny certificat TOEFL na IELTS anao, na ianao mandeha manao test mihitsy dia avy eo supplémentiavana amin'zareo le résultat an'ilay izy. Tsy misy atahoranao zany fa rehefa tonga any amin'izany étape zany ianao dia misy manome instruction tsara foana, dia ianao koa afaka tsara mihitsy andeha voyage any États-Unis mandritra ny 3 mois. Rehefa vita ny 3 mois dia misengage ianao fa hiverina aty amin'ny pays izay nianganao. Ianao zany tsy hoe dia tonga aty dia iklandy aty, fa misengage ianao hiverina soamantsara aty Madagasikara. Dia mazava ho azy ianao aloha tsy mipetraka tsy citoyen américain, ary koa tsy nanao application hivadika résident permanent any Amerika nandritra ny tanatin'ny 3 taona izay. Fa tsy haiko tsony fa 7 na 9 ianao dia éligible amina visa, tsy haiko tsara ty visa J1 ity fa
mahazo information betsabetsaka amin'ny kokoa ianao rehefa tonga amin'ny fotoana hoe tena sélectionné raha tsy diso ary resaka programme d'échange ty visa G1 ty de efa averina ihany rehefa mavita ilay programme ianao de misengage fa hiverina aty amin'ny pays izay niavianao ary indrindra hijanona aty mandritra ny 2 taona farafahakeliny de ianao tsy mpiasa ny Arex sady consultant amin'ny Arex. Inona daholo ara zany ny tolotra omeny zareo voalohany de ny visa mahazo tohana koa ianao amin'ny déplacement anao mianga aty amin'ny pays izay misy anao para-pahatonga ny Amerika mahazo ianao indemnité mensuelle couvrir ny tranonao any sakafonao any sy izay rehetra ilainao mandritra ny séjournao any États-Unis ary assurance maladie sy assurance accident. Izay daholo zany ny izy rehetrarehetra hoe ahoana ny fepetra ahoana amin'izay raha ohatra ka hoe andehanao any application mihitsy miditra hoe eto amin'ity miakatra aty ambony aty indray ianao de miditra eto amin'ity hoe apply now ty de miditra eo de ohatr'izao mivadika an'ilay izy mila manao registration zany ianao de raha ohatra ianao efa nanana compte zany hoe mety efa nanao dossier teto ianao de tonga de soratanao eto fotsiny fa raha ohatra ianao hoe tsy manana compte de mila manao start click here to start new application de vakianao tsara itony data use and privacy policy itony hoe ahoana nampiasan'jareo an'ny données anao de certify de vakiana tsara reny de save and continue de ataonao eo amin'izay ny adresse email anao de mahazo an'ity email ity ianao hoe confirmer ny adresse email de misy link ty de miditra ao amin'ilay link iny indray ianao de tokony hoentiny any amina compte de eo amin'izay ianao manao ny compte-nao. De alefanao ny adresse email ny ananao de mamorona compte azo hoe tokoa vao manokatra compte mihitsy de ohatr'izao amin'izay zany ny ao anatiny ao voalohany koa tena hitako an'ity de miaraka voajery zany tsika ataony daholo ny statusn'ilay izy hoe not started andangetsiky anandrana ohatra hoe miditra amin'ity demographic information ity de miteny eto zany izy hoe inona ny genre anao female I prefer not to say zay tianao fa juste mijery fotsiny de save and continue nge save afaka sady mandroso ihany ianao de afaka misafidy eto ianao âgenao de pays mamaky tsara fotsiny zany asesy hatramin'ny 1 2 3 4 5 6 7 de tadidio tony misy an'itony menamena kely tony obligatoire tsy maintsy asianao daholo zany reny de andao arange zany tsika save and return io zao izy complete daholo izy zao ty amin'ny demographic information ty nefa ny zany daholo mbola tsy nanao fenana sy feno tsara de io zany mila vérifienao tsara hoe feno daholo ve le information rehetrarehetra contact information previous international experience éducation do tsara tsika natao amin'ity éducation ty satria mety ho sarotsarotra natao amin'ny éducation nao zao miandry antsika ty zao mianatra ve ianao zao asika tsara daholo reto ny mianatra ve ianao zao mianatra amin'ny université ve ianao zao de inona no fianarana vitanao ambony indrindra de ny année nahavitanao an'izany de inona no filière na mention nataonao tamin'izany de nanao resaka formation amin'ny resaka management na leadership ve ianao nefa tsy
tsy voatenintsika tery aloha ery. Dia nanao certification, manana certification professionnelle avy ianao na formation ihany koa izay tsy voaidentifie anatin'ny teto ambony teto izany dia tsy ratanao eto. Dia 7-8 heures ihany ngentsika. Dia ohatran'izay ihany ato amin'ity professional experience ity professional background misy betsaka eto fa hatramin'ny 27 points dia jerevanao eto daholo izany. Vakiana tsara aloha ny instruction hoe inona ny zavatra fenonao eto dia fenonao daholo fotsiny ilay izy rehetrarehetra. Ndao arintsika iverina, iny manko tsotsotra fa misy partie anankiray tiako hitondraina antsika eto amin'ity hoe izay ity. Eto amin'ilay manao essai ianao izany hoe anoratra tsika eto. Teo tsika mbola namea fotsiny ireny afaka information tany amin'ny CV fa eto tsika tena anoratra mihitsy dia efa mamea instruction tsara mihitsy izy hoe alohan'ny amalinao anketo question reto izy dia manaova réflexion tsara mihitsy hoe inona ny activité spécifique tena hoe efa nataonao ary tena ao anatin'ny fonao tsara ao mihitsy ilay izy. Dia misy fanontaniana anaky 7 reto dia variana tsara daholo efa misy instruction zao hoe 400 mots maximum dia arahanao tsara. Ny tips avaiko anareo dia copier coller le question dia atao anaty document Word, manao réflexion tsara efa tena ok zay vao hoentina miverina eto ilay izy dia zay vao fenona copier coller indray hoentina miverina eto. Tadio fa ty plateforme ity efa nananao mot de passenao dia afaka miala ianao dia enregistrer foana izay réponse anao tao verina indray ianao amin'ny fotoana manaraka dia mbola afaka miverina eo ihany izany ianao fa tsy hoe very akory ilay izy. Dia misy choix le ohatran'ny hoe track le izy dia ahitanao manao choix an'ilay izy efa mena eto daholo hoe inona daholo le choix: civic dialogue and peace building, open and participatory government, women and gender issues, resilience and sustainable development, youth engagement. Dia misafidy ianao hoe iza no tena voalohany amin'ireo dia ny hafa izany tsy voalohany intsony fa arakarak'izay. Dia save and continue andramantsika. Zay izy en général mila réflexion ilay manao an'ilay document le dossier dia rehefa avy eo any amin'ny farany any ny eto ambany eto tokony hoe save and submit na tonga dia hoe submit fotsiny rehefa tena mandefa an'ilay izy ianao dia lasa izay ilay dossier. Rehefa lasa ny dossier anao dia tokony ahazo email ianao hoe voarainy ny dossier anao fa mahazo information indray ianao manaraka raha ohatra ka sélectionné amin'ny étape manaraka. Dia izay ny zavatra tiako zaraina amintsika amin'ity androany ity dia mino fa betsakantsika no andefa dossier dia bonne chance daholo dia masto.